Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalalaba antsika rehefa afaka malalahatra ty alatsinainy fahadimy ny volana Jolay ity ary dia fifalian'i Jesosy ny toetra mandrakariva amintsika. Ny mofinaina voalahatra ho tsika anio dia ny pistily izay nosoratana ho an'ny Hebreo toko faraika amby folo. Hebreo toko faraika amby folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo ihany. Hebreo toko faraika amby folo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Fakitsika amin'ny anarana Jesosy. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azo no olova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nivahininy tany amin'ny tany no lazainy teny fikasana toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandovy izany teny fikasana izany aminy fa nanantena azo ny tanàna misy fanorenana izy Andriamanitra ny tompo-marika sy mpanao izany. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny antson'ny tompo moa no resahana mikasika ny lohahevitra ny volana Jolay mikasika ny antson'Andriamanitra. Ary eto dia amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia ny fifamatorany antso sy ny finoana no asehon'ny epistily ho an'ny Hebreo toko faraika amby folo. Ny antson'ny Abrahama ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny antson'ny Abrahama izay ho tonga rain'ny mpino. Ny antsony atefa tamin'ny Abrahama mba ahatonga ny fahatanterahany fikasan'Andriamanitra hamonjena izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Satria avy amin'ny taranak'i Abrahama no planin'Andriamanitra hahatongavany zanak'Andriamanitra olombelona hamonjena izao tontolo izao. Dia misy toetrana finoana anankiroa ara resahana amin'ity perikopy eto ampiratany antsika ity ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Misy toetra manokana ny finoana. Ny andininy voalohany moa zany dia amin'ity Hebreo toko faraika amby folo ity dia manome famaritana ny atao hoe finoana. Hoy ny andininy voalohany, ino no atao hoe finoana? Ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra tenaina na fanehoana ny zavatra tsy hita. Azo adika hoe ny mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra tenaina ary matoky ny zavatra tsy hita. Zany hoe amin'ny alalan'ny finoana no anehoanao na ny zavatra anankiray izay tsy hita, zavatra inonao fa misy dia iainanao sahady izay ilay hoe matoky amin'ny alalan'ny finoana. Ary dia eto ary amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo ity dia misy toetra roa mikasika ny finoana na ny toetry ny mpino. Ny toko faraika amby folo moa zany hatramin'ny andininy sivy amby telopolo efapolo dia miresaka lany fotsiny momba ny finoana. Ireo karazam-pinoana tsy karazam-pinoana moa fa ny toetry ny finoana hita tany amin'ndry Abela, tany amin'ndry Abrahama, hita tany amin'ndry Jakoba, tany amin'ndry Isaka, hita tany amin'ndry Mosesy sy ny hafa rehetra dia miseho amin'ny endrika maro samihafa ny finoana. Ny toetry ny finoako tsy voatery ho toetry ny finoanao. Ny toetry ny finoany namanao tsy voatery ho toetry ny finoany mpiarabelona aminao. Samy manana ny ahabetsaky ny finoany, ny alali ny finoany, ny ampiara ny finoany ny olona. Zay mahatonga ny Jesosy indray maka ny teny tamin'ilay marary hoe tonga avy aminao arak'izay inonao. Satria ny finoana an'Andriamanitra dia samy manana ny azy. Misy ny olona manao hoe za dia mino fa na dia tsy mihinana fanafody raha dia sitrana. Dia mety sitrana izy satria izay ny finoany. Fa zay tsy voatery ho finoany ny olona anankiray io. Zay zany ohatra hoe za sitrana satria tsy mihinam-panafody fa finoko zay, fa zao zay tsy azo atao fitsipika. Hoe tsy ilaina zany ny fanafody. Za no sitrana ny finoko tamin'ny alalan'ny tsy fihinanana fanafody, fa zay tsy azo atao règle 2-3 na atao raiki-po hoe satria ny taniko ny tsy mihinam-panafody fa sitrana ny finoana dia mety aminao koa. Ny finoko indray dia ny hoe anjara mihinana an'ity fanafody ity dia sitrana. Tsy le fanafody na nasitrana fa ny finoko na nasitrana hoe sitrana amin'ny alalan'ity fanafody ity dia finoko zany. Tsy azo no tsaraina hoe kely finoana na tsy azo no tsaraina hoe be finoana fa za mino fa sitranyity fanafody ity satria Jesosy dia manome fanasitrana ana.
na ny finoana dia samy manana izay ampiarany azy fa ny zava-dehibe dia izao manam-pinoana ny olona mino ny olona ary dia hotsika hoe samy manana ny toetra izay iainan'ny olona aviavy ny finoana arakarak'izay mety misy ny olona hoe ny finoko dia miaraka amiko Andriamanitra ny finoko dia sy ny sisa rehetra dia eto dia misy toetra roa ny finoana izay miantefa amin'ny olom-bo antso rehetra tokony hanana ny olom-bo antso ny mpino rehetra dia tokony hanana ity toetra ity kosa nefa dia ny voalohany dia izao ny finoan'i Abrahama izy dia rehefa nantsoina dia niainga ny toetra voalohany indrindra zany tokony hanana ny mpino dia afaka malala ary toetra ny Abrahama io dia ny finoana dia midika fakatoavana ny finoana dia midika fakatoavana ndraindray tsy dia tena toetrantsika loatra zany satria ny antsika dia ny raison ny lasa aloha na ny analyse ny lasa aloha na ny fametraham-panontaniana ny tsikera ny lasa aloha mazava ho azy satria tsika scientifika satria tsika no volavolain'ny taonjaton'ny fahazavana nanomboka ny taonjato 7 ny taonjaton'ny siansa taonjaton'ny familam-piratana dia manana ataontsika hoe toetsaina mitsikera zay tsy ratsy kokoa zany saingy izao ndraindray lasa azavaitsika amin'ny alalan'ny siansa na dia ny finoana azy dia eo ary manazava ny soatra masina eto manao hoe ny antsoina hoe mino any dia mankatoa an'Andriamanitra zany hoe rehefa miteny Andriamanitra hoe miainga ianao ry Abrahama dia niainga Abrahama raha ohatra ka itsika mivanim-potoana ankehitriny no mitoeran'ny Abrahama ka tena hoe miainga ianao fa hoentiko any amin'ny tany zay ahasambatra anao dia no mety ho fanontaniantsika dia izao manao hoe dia ohatrinona zao mividim-piainana any dia inona ny ivelomana ihany ohatrinona no fatrano any iza no havana ihany misy asa ve any misy fiangonana ve any misy so dia tsy tianay ny mponina any hainay ve ny fomba fiteny any so dia tsy mifanaraka amin'ny kolotsainay zany rehetra zany mety ho fanontaniana petrakitsika zay amaha olombelona atsika dia mipetraka mandrakarivo zay fa zay kosa tsy hita teo amin'ny Abrahama fa rehefa ozy ny tompo tamin'ny Abrahama Genesis 20 ny tompo tamin'ny Abrahama hoe miainga ianao amin'ny tranony rainao miainga ianao amin'ny toerana misy ianao io fa ataoko firenena lehibe ianao omeko taranaka ianao dia omeko ohatrany torapasika ny taranaka ao ny Abrahama amin'io mbola tsy mananjanaka Abrahama amin'io antitra be fa zao nino Abrahama izay ny tokony ho toetrantsika ry afaka malala izay toetsaina makatò zay tsy nisy famantarana mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tsy nanome karama ny Abrahama Andriamanitra tsy nikapoka ny Abrahama Andriamanitra hoe zao raha vao tsy mandeha ianao dia zao zany dia ariko anao tsy zay mihitsy Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa izy manao hoe andao fa hoentiko any amin'ny tany izay fitany zay tondra imona mpanatena taon'andrik' Israely raha teo koa tany zay hitondrako anao ianao ary omeko holovanao zany tany zany dia nino Abrahama ny finoana dia midika fakatoavana an'Andriamanitra io mazava ho azy rehefa miteny amintsika zany Andriamanitra ka amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina mazava ho azy amin'ny alalan'ny vavaka ny toriteny dia misy fotoana ahatsapatsika hoe feon'Andriamanitra zany ao anatintsika dia mankatotsika itsika hoe matetika ny fisalasalana no mahatonga antsika tsy afaka mandroso amin'ny finoana ny fisalasalana sientifika dia iny mety mpitranga mandrakariva fa tsy tokony ho vato misakana mihitsy amin'ny finoana zany dre afaka azafangaro fa ny siansa tsy manohatra amin'ny finoana mihitsy zavatra afaka miaraka tsara reo fa izao ny siansa tsy voatery ho anakana ny finoanao mihitsy afaka miara-dalana ho tsika teo fa na inona faharanita-tsainantsika na inona fahazavansaintsika dia marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa ny olona mino an'Andriamanitra dia mankatoa an'Andriamanitra ary misy fotoana le avako malala na raha tsy ny fiainantsika manontolo mihitsy ahatsapatsika fa
tsy voavahan'ny eritreritrintsika mihitsy ny zavatra maro samihafa fa ny finoana ny mamaha azy, ny finoana no ety miatrika azy. Alao hery ary avako malala amin'izao anaty sinainy zao a dia manafatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Raha mino isika dia ao anatin'ny tokotan'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mino isika dia tanteraka amintsika ny fanomeza tokon'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay toetra ny finoana rehefa ko malala dia lay faharetana. Rehefa noentin'Andriamanitra zany Abrahama tany amin'ilay toerana hoe ity tany ity any dia omeko lovanao. Io tazanao io tany io omeko lovanao io. Omeko lovan'ny taranakao io. Dia ilay tany omen'Andriamanitra ho lovan'ny taranak'i Abrahama io tanàna misy olona nge io e. Fa tsy hoe tanàna tsisy olona hoe tsisy olona mipetraka teo. Fa teo nisy ny Hitita, nisy ny Jebozita, nisy ny Kananita, nisy ny Hivita, nisy poniny io. Io toeran'io. Dia hoy ny tompo tamin'ny Abrahama, io tanàna io, io toerana io dia eo no omeko ny taranakao. Dia niny Abrahama, ahoana moa zany mafy be hery avako malala zany alaivy tsaina hoe mandeha mivahiny any Europe ianao, na mivahiny any Amerika ianao, na mivahiny asa mitoerakafa ianao dia maheny fitenenana amin'Andriamanitra manao hoe ity toerana ity dia omeko han'ny taranakao. Fa mety betsaka niny manao ahoana kosa moa ny azahoan'ny taranakao an'ity firenena matanjaka be ity ve olona efa misy olona inketo e. Ahoana no ataterahany zany? Zay no mety ho fanontaniantsika tahaka ny fanontaniany Maria. Ahoana no ataterahany zany Andriamanitra? Dia mety metraka n'izay fanontaniany zay tsika fa zay le avako malala tsy mipetraka izay fanontaniany zay tamin'ny Abrahama. Fa tonga dia niny Abrahama hoe zay zany ianao Andriamanitra mahay zavatra rehetra, ianao anao avokoa ny tasy zay rehetra eo aminy fa efa anao ny manome ity tany ity ho an'ny taranako. Ilay taranak'i Abrahama amin'io mbola tsisy akory, mbola tsy niteraka i Abrahama. Dia efa niny Abrahama hoe dia anataranaka zany dia ity toerana zay ivahiniko ity ilay toerana ho an'ny taranako. Zay andininy faharoa io, tapany faharoa am'dininy fahasivy hoe finoana no ny vahiny. Dia rehefa tonga tany amin'ilay toerana io zany Abrahama, inona no nitranga dia nasen'Andriamanitra nanao lay izy. Nasen'Andriamanitra nanao trano lay izy. Ny olona rehetra amin'ilay tanàna manana trano vita mafy satria misy ponina ao. I Abrahama kosa izay natsoin'Andriamanitra ho tonga ao amin'ilay tanàna dia nanao tamin'ny trano lay. Dia Abrahama monina amin'ny trano lay io zany no tompony io tanàna io, tompony io firenena io aty aoriana. Dia io Palestina mandrakakehitriny io dia iny taranak'i Abrahama no tompony io aty aoriana efa 400 taona zany eo amin'ny 400 taona eo aoriana an'izao itenenan'i Abrahama zao. Dia tonga ao amin'ny toerany tokoa ny taranak'i Abrahama ary aka ny toeran'io, onona ao amin'ny toeran'io 400 dia eo amin'ny 500 taona eo zany ao aoriana ny tenenan'ny tompo tamin'ny Abrahama manao hoe miaingahy ianao dia makanesa amin'ity toerana ity dia manaova tranolay eo 500 taona eo mahirikely kosa mahirikely aza dia zay zany voatateraka ilay faminaniny, zay voatateraka ilay teny fikasana. Fa izao samy nanao tranolay teo na i Abrahama na ny zanany Isaka na i Jakoba, samy nanao tranolay teo. Dia tadiditsika tsara rehefa nanao tranolay teo Jakoba dia zay vao nisy mosary tao amin'ny tanàna io dia nakany Egypta ary Jakoba sy ny zanany rehetra miaraka tamin'ny Josefa efa leloa azy tany Egypta dia afaka 400 taona 500 taona vao tafaverina teo indray ny taranak'i Jakoba miaraka tamin'ny Mosesy moa tavela teo fa miaraka tamin'ny Joshua sy ny Kaleba niverina teo amin'ny toerana nanaovan'i Abrahama lay io. Hotsika manao hoe faharetana nanam-pinoana zany Isaka, nanam-pinoany Jakoba, nanam-pinoany Abrahama. Niteny zany Abrahama tamin'ny Isaka manao hoe eto ianao anaka manao tranolay fa ity tanàna ity ty fireneny ity dia omen'Andriamanitra antsika. Dia nino Isaka? Dia avy eo Isaka niteraka ny Jakoba. Dia sy Esau moa fa Esau nandenonina tany amin'ny toerakafa tany amin'ny tendrombohitry Seira. Fa i Jakoba kosa zay zanaky Isaka dia
nanoho izy fiainan'izay teo amin'ny toerana isan'ny Abrahama io dia niny koa Jakoba fa hoe tsy maintsy mbola omena azy io toerana io satria nampanantenan'Andriamanitra azy. Zay mahatonga an'ilay teny foana hoe za hoy ny tompo Exode 3 Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Satria ireo olona reo dia nino an'io teny fikasana io. Finoana dia midika faharetana. Zay zavatra ampanantenain'ny tompo anao dia mino fa tsy maintsy tanteraka ny fotoanany miandry. Manana ny fotoanany Andriamanitra. Eritrereto hoe Abrahama ny tenenana an'io fa 500 taona teo aorianan'ny Abrahama vao tafaverinao ny taranak'i Abrahama rehetra. Nivoaka ny ranomasina mena namakivaky ny efitra nandritry ny 700 taona dia tonga eo amin'ny firenena io 500 taona eo zany. 5 siècle. Tanteraka ilay izy. Zay le hoe faharetana. Le avako malalo. Ny antsoina hoe mino dia manam-paharetana. Raha tsy manam-paharetana ry havana amin'ny finoana. Ny maha kristianina antsika dia tsika mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Fa itsika manam-paharetana miandry amin'ny finoana ny fampanantenana omen'Andriamanitra. Fa Andriamanitra rehefa manome toky anao fa hitay anao dia mitay anao izy. Rehefa manome toky anao Andriamanitra fa hitany zanakao dia mitany zanakao izy. Fa mino hoe tompo marina ny teninao, marina ny fanomeza tokonao. Fa indraindray tsika le avako misalasala dia aza isan'izay tsy mino ary fa mino ny fahatanterahany teny fikasana sy ny fanomeza tokon'Andriamanitra tahaka nataony tamin'ny Abrahama. Ivavakisika le avako tompo misaotra anao zahay fa ny teninao zay vakinay, ny soratra masina zay vakinay dia manazava aminay fa ny finoana dia midika fankatoavana anao, fankatoavana ny teninao, ny baikionao. Matoky izay fa ny Andriamanitra ianao dia tsy manaonao foana. Ny Andriamanitra dia mahafantatra izay mahasoa anay. Ny Andriamanitra dia mahafantatra izay mahasambatra anay. Dia omeo anay tompo ny fo matoky, tsy misalasala. Na inona mafy ny zavatra lalovana, na inona mety heverinay ho sarotra dia ataovy mafiorina ny finoanay. Manafatra anay koa ianao fa ny finoana tompo dia midika faharetana. Dia omeo faharetana izay tompo. Ataovy maharitra izahay fa mahatanteraka ny teny fikasanao ianao. Tsy olombelona ianao ka mivadika, tsy olombelona ianao ka miova, fa ny fanomeza tokonao marina sy tanteraka mandrakariva. Dia omeo anay ny fo maharitra amin'ny finoana. Dia taio ny fiainanay andavanandro tompo. Amin'izay antsony antsonao anay dia omeo faharetana sy finoana mitoetra tsara izahay. Misaotra Jesosy. Amen.